aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady 25 amin'ny Trinité anio. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiana araka ny perikopa. Fanekena taloha bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia 40 ho raisina manomboka amin'ny 9 ary avy amin'izany no hanankinana ny toriteny. Ry Ziona izay mitondra teny soa mahafaly io, miakarany an-tendrombohitra avo. Ry Jerosalema izay mitondra teny soa mahafaly io, asan-drato mafy ny feonao, asan-drato fa aza matahotra. Lazao amin'ny tanànan'i Joda hoe, indro Andriamanitra reo, indro Jehovah Tompo avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no hanapaka. Indro ny valim-pitia tolony dia eny aminy, ary ny valinasa omeny dia eo anoloana. Iandry ny ondriny tahaka ny mpiandry-ondry izy, ny sandriny no hanangonany ny zanak'ondry, ka hotrotrony eo an-tratrany ireny, ary roainy miadana ny am-pianahana. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy nosoratan'ny apôstôly Paolo ho an'ny fiangonana tao Efesosy. Efesiana 4 ho raisina manomboka amin'ny 1. Ary noho izany, izao Paolo mpifatotra ny Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, raha mba renareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo, fa fanambarana no nampahafantarana ny zava-miafina araka ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany, raha mamaky anareo, dia ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-miafina ny amin'ny Kristy, izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa, tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia niahatongavan'ny jentilisa ho mpiray lovo sy ho tena iray, ary ho mpiombona ny teny fikasana ho an'i Kristy Jesosy noho ny filazantsara izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy araka ny fiasan'ny heriny. Eny, izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia nitohy amin'ny jentilisa ny hareny Kristy tsy hitalana, ary ny ampahazava ny olona rehetra mba hahalalan'izay fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina tamin'ny hatrany nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra. Mba hampahafantarina ireo fanapahana sy fahefanany an-danitra amin'izao ankehitriny izao, ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrana ny fiangonana, araka ny fikasana hatr'izay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika, izay ananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo, fa voninahitra-reo izany. Ho faranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Jaona. Jaona 7
ho raisina manomboka amin'ny andriny ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe: tsy ity va ilay mipetraka nangataka? Hoy ny sasany: izy ity. Fa hoy ny sasany: tsy, fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy: izao no izy. Dia hoy ny olona taminy: ahoana no nahiratany masonao? Ary izy namaly ka nanao hoe: ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao fety dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe: mankanesa ny Siloamo ka sasao ny masonao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ary hoy ny olona taminy: aiza moa izany lehilahy izany? Hoy ralehilahy: tsy fantatro. Ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny fety sy nampahiratany ny masondralehilahy. Ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony. Dia hoy izy taminy: nasiny fetany masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Ary hoy ny fariseo sasany: tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, satria tsy mitandrina ny sabata izy. Hoy ny sasany: ataon'ny lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany? Dia nisaratsaina izy. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba: ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra ny masonao izy? Dia hoy izy: mpaminany izy. Masina ny tenin'ny Tompo. Raha io misaotranao izay efa mbola afaka nandray ny teninao. Teny somary faly anay tokoa izany ry Tompo. Ny angatahanay aminao dia mba ho say hijoro ny vavolombelonao izahay. Ary ny herin'ny fanahinao ihany no iankinanay ahatanterahanay izany. Dia aoka ny fanahinao masina ihany koa no hitarika ny mpanomponao raha hitory ny teninao aminay izy ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen.